ataontsika hoe fa manomboka ny finition tsotsotra raha jerentsika ny amin'ny rindrina zao dia efa any amin'ny lalitra. Ity riana voalohany ity zany zao dia efa voakasiky ny lalitra iny rehetrarehetra iny dia ny any ambany keo efa misy, izany hoe mahavelo-panantenana tsara ilay fizotro ny asa hoe ho tratra ihany ny 4 avril sabata izy io. Ary na dia mbola ohatrany hoe korotana be azy amin'ny fijerintsika azy a, mbola esafodazy daholo reny amin'ny faran'ny volana na ataontsika hoe voalohan'ny volana dia zavatra hafa mihitsy zany no hita eo, satria mety efa hitsana daholo ireo esafodazy ireo. Mety amin'ny volana amin'ny herinandro voalohany aza, volana marsa dia efa mety mipetraka ny tafo raha sitrapon'Andriamanitra mandeha tsara ny zavatra rehetra. Ny problema zany dia tsy atao amin'ny fanamboarana, problema zany tsy any amin'ny fitiavan'ny mpino, tsy ny fanolorantsika tena ny problema fa hoe ny orana, ny toetrandro, zavatra tahatakan'izay zany mety ho problema. Kanefa dia miezaka mafy ny tompony andraikitra eto a, isan'izany ny tenanay, mba alavorary tsara ny fikasantsika rehetra izay miara-mivavaka mba ho tanteraka soma tsara ity fananganana ny lapa ity. Ity lapa ity zany dia azo lazaina hoe teo ihany dia tsy teo dia nefa eo indray. Azo lazaina ihany koa hoe naratra mafy saika maty nefa sitrana ihany. Tahaka an'i Jesosy ihany koa zanak'ondry izy tahaka ny maty nefa velona, dia tahaka izany koa zany tsika tahaka ny maty nefa velona ary voninahitr'Andriamanitra. Ity koa zany dia azo lazaina hoe tena ampo-po nateraky ny finoana izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe atsangano ny lapa, atsangano ary ataovy manatantara. Izay no mahatonga an'izao asa izao tsy misy hitovizana amin'ny lapa izy ity fa tena lapa vaovao misy, tantara fotsiny le teo. Ohatra ny olom-boafidy ihany io e, raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao izy. Tahaka antsika, tahaka anao izay mijery ahy io, raha olom-baovao ianao dia miantso anao mihitsy ahako, andao handray anjara anangana ny lapa izay manan-tantara avy amin'Andriamanitra. Azo lazaina ihany koa hoe itsika dia trano fanahy. Za zao trano fanahy fonenan'Andriamanitra, trano voarafitr'Andriamanitra ho trano fanahy. Dia ny lapa koa zany a trano arafitritsika, ahitana Andriamanitra toerana hiasana hanombana ny olona, satria raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany a hoy ny tompo. Dikan'izany a raha manan-danja aminao ny maha olom-baovao anao, manan-danja aminao ny maha olom-baovao aho, manan-danja aminao ny maha olom-baovao anareo, dia tokony hanan-danja aminao ny lapa. Izao izy zany zao a ataontsika hoe 9 herinandro sisa ny fotoana sisa eo am-pelantanantsika. Mbola betsaka ny tsy ampy, mbola maro ny zavatra kenokenonina ary ny mety manana aza dia mbola eo an-dalana eo amin'ny fanampiana foana. Itanao manao trano ohatran'ny misy tahaka ny masoandro miposaka maraina io tsy mety mijanona mihitsy ka tsy efa vita ny andro zay vao lasa izy. Dia tahaka izany atsika izao amin'izao fotoana izao a ka dia aleo samy mijery. Manomboka hatreto zany tsika dia tena azakazaka be, azakazaka raha tosika satria miala androany zany a dia 5 herinandro sisa ny ananganana n'izao zavatra hitanareo zao a mamarana azy. Raha miazakazaka be zany zao ny resaka vola, ny teknika rehetra efa voalamina daholo a. Misy ekipa karazany 4 ao zao dia farana ara-pitso ireo dia miova zavatra hafa daholo. Misy ekipa ray mpanao béton lasa mametaka tafo, ekipa mpanao tohatra lasa mametaka plafond, ny mpanao soudure lasa mametaka mandalotra, dia le mpametaka ny soliviny lasa mametaka carreau zany. Ny dikany zany a miara ny voaka akisesisesy be zany zao ny vola.
tena sady mamoaka vola anaovana carreau, amoaka vola anaovana tafo, amoaka vola plafond, azakazaka be. Zay zany zao no miankina amin'izay ny hoe tratra sa tsy tratra. Farany teknika dia tratra izy, fa ny vola zany zao ny point d'interrogation ngeda be hoe ahoana ho tratra ve sa tsy ho tratra ity fanatitra hoentina pasika ty. Voalohany indrindra aloha zany a ny isan'ny mpiasa dia manodididina eo amin'ny 5 amby telopolo eo, 5 amby telopolo olona zany. Dia ny programmana asa raha jerena zany ny mahakasika ny programmana asa dia azonay antoka hoe tsatsa, fa miankina be dia be an'le enti-manana zany, zany hoe vidianana ny entana ahafahana manatanteraka le asa. No voalazan'ny mpampianatra teo moa zany a ny mombamomba ny fandaminana iarana amin'ny mpiasa mba ahafahana manendrika le asa. Angamba mety ho avery kely a le hoe any amin'ny izao zany zao zay a dia manendrika ny mihazakazaka momba ny ametaka tafo zany a, dia vitany angamba mety apahany vitany apahany amin'ny tafo a dia avy hatrany dia mametaka plafond, dia vitany apahany amin'ny plafond a dia tonga dia mandeha ny carreau. Ny lalitra moa zany ny andoui izy ny ana andoui moto de ciment ireny efa hita hoe efa mandeha ireny any. Dia ny ankoatran'izay zany rehefa vita zay zavatra a dia zay vao miditra any amin'ny loko. Ny asa zany dia zay zany mametoky hoe tsy maintsy tsatsa le fotoana zay efa nitenenina tamin'ny ray aman-dreny moa iny, fa mahakasika an'le vola eo zany no tsy dia miankina amin'ilay loatra zany momba zay, fa zay moa zany manatanteraka fotsiny. Fa raha tonga soma tsara zany vola ampitosika tsara avy any am-pino a dia zay zany miantoka hoe tsy maintsy tsatsa io. Manao nasahoana ny emploi du temps anareo isan'andro hoe am'firy miditra, misy ekipa miasa ve amin'ny alina sa tapa-maraina ihany miasa? Ohatrany ahoana sahoana ny fomba fiasanareo eto mba ho fantatry ny mpino hoe tena miasa tokoa ve ny olona eto amin'ny lapa? Atsy eto aloha zany a dia miditra amin'ny enina izahay. Tamin'ny voalohany zany zay a niditra teo amin'ny tamin'ny sasany amin'ny fito, dia satria zany mihazakazaka amin'ilay asa mba avitan'ilay izy haingana araka ilay fotoana fanomezana, dia miditra amin'ny enina izahay zao a dia mirava amin'ny enina. Indraindray efa amin'ny enina sasany vao amin'ny fito ara vao misy manana zany vao mbola misy maharitra samy fito zany mpiasa sasany. Tahak'izay zany ny an'ny eto. Ny programme anazy moa zany zay fanteneniko izay. Fa le izy zany ohatra hoe alama hoe mety hoe herinandro zao a mamita an'ity na herinandro zao mamita an'izao, le programme anazy zany mifampiditra. Araka ny teniko teo hoe mbola tsy vita akory mety vao napahan'ny tafo mandeha dia efa mandeha ny plafond, dia vao napahan'ny plafond mandeha dia mandeha ny carreau. Raha ny tena marina manko tokony vita ny tafo a, ny toiture zany, zay vao mandeha ny plafond. Fa tsy natao an'izay mba hatsatsarana mifarabaratsy mba mahita herinandro alohan'le fotoana zany a, mba efa mba milamindamina zany le asa, efa hita hoe io fa vita le asa. Fa tsy mety zany le hoe roa andro a fa nideliany a nefa ny asa mety tsy dia mety loatra zany le mihazakazaka be loatra.
Ty le trano natao hoe sekoly sabata teo aloha. Ty akintsika ty trano kiaky ty, kiaky sineny. Dia niravana izy ty. Ato indray zany tsika le tokotany kiaky teo. Tato nisy trano kely anankiroa, efitra roa fomba fiasana. Rehefa tonga ny sabata dia eto ny zanakitsika no mipetraka, misy dabilio maromaro vitsivitsy eto amin'ity toerana ity. Namboarina izy ity rehefa tonga ny hoe amboarina ny lapa dia niravana zany le trano. Dia asiana dalazy atraty indra rehetra iny. Faharoa, asiana dalana anankiray eo ambony ao tovitovy rihana amin'ry premier étage ery amin'ny lavarangana ery, dalina fotsiny zany iny ambony iny. Dia sekoly sabata afaka makamaka malokalokato, afaka mianatra hirato, afaka manao zavatra be dia be satria atreto zany zao ny dalina. Zay mpitandrina aty hatraty zany ny dalina, avany makaty, avary makaty. Dia ny avary kosa hatraiza miala 2 metatra, zany hoe aty zany ny tapitra ny dalina. Dia iny mihodina manao sala amin'izao zavatra lehibe, tena lehibe mihitsy. Natao zany mba ahafahan'ny ankizitsika ihany koa maka toerana tsara rehefa sabata. Ry misy efitrano lehibe anankiray ngeza be mihitsy, rindrina io teo aloha. Raha makaty amin'ny trano fidiovana ianao mandalo amin'ny rindrina iny dia nilavahana io, dia lasa misy efitrano lehibe anankiray malalaka izay tena ilain'ny fiangonana mihitsy amin'ny fotoana ohatra hoe mivavaka ao ny olom-baositra rehefa alohan'ny miakatra any amin'ny pilipitra, dia sy ny sisa. Izany rehetrarehetra zany ity zany dia azo atao hoe arena, toerana lehibe mihitsy no azo amin'ity raha ohatra vita le izy, ary ao anatin'ny fotoanany fanaovana azy zany tsika. Tsara manamarika fa na ny lapa na ny trano vadin'ny lapa, trano vadin'ny fiangonana dia rihatra sima hatrany ambany ka hatrany ambony. Io hitantsika io zao le rindrina kely teo nisy gradin teo ambadika an'io dia lasa niakatra avo dia avo, iry ambony rindra iry tilikambo izy io. Dia eritrereto amin'izany fa rehefa mandeha ny fotoam-pivavahana misy dia azo ny mpivavaka anankiray lahy miakatra ao, misy anankifito izy ao, dia ao izy mivavaka na tsy ny fotoam-pivavahana aza fa ohatra hoe te hivavaka manokana mihitsy ianao dia jeune ianao dia mangataka amin'ny olona na apôstôly indrindrandrindra dia za mba te hiakatra ao amin'ny tilikambo fiambenana fa mifady anina 3 andro azoko atao ve miakatra ao. Dia ho hitantsika eo fa mety azonao atao tsara mihitsy no miakatra any. Zao zany ny avon'ny trano tazana avy aty ambany aty. Zay mahatonga anay hoe ndao hifanometana na hifankaty raisaina fa Andriamanitra dia milaza antsika hoe trano arafitr'Andriamanitra tsika, ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy, ary tsika kosa mba manao ny lapa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ary fantatsika fa ao ny fanatrehan'ny tompo. Zao tsika manamboatra trano zao ary ireo mpidera vao avy niresaka tamiko teo na za dia mijogo vavimbe zany hoe vao miditra ary amin'le entrée principale ary dia misy fanatrehana avy hatrany. Dikan'izany manao fanasana anao manokana hoe aza mifaly fa vita ny lapa, fa mifalifa sady vita ny lapa no manana anjara ato ianao. Ozy ny tompo mehoan'ny malahelo izy io dia manana rakitra any an-danitra ianao. Za tsy hiala amin'ny lapa.
Jerosalema vaovao e. Dia lasa ny saina hoe nanao teny fikasana ny tompo hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray andray anareo. Dia lasa ny saina hoe tovitovy amin'izao ary ve mifananganana ny Jerosalema vaovao. Raha toy izany ary mifananganana ny tompony Jerosalema vaovao tsy natao tanana dia tsika kosa izay atao hoe ankohonan'Andriamanitra ty ambonin'ny tany dia ataony hoe ianareo dia trano arafitr'Andriamanitra ho fonenany fanahy za ianao ianao. Dia tsika manao an'ity lapy ity zany dia ho fonenany Jesosy rehefa atotsika. Raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia avoany aho. Dia nasainy nanao an'ity tsika hoe ataovy manan-tantara aza atao mitovy amin'ny tranonareo aza atao tranom-biby. Dia rehefa niresadresaka tamin'izany tsika lola Rambao dia nanan-kevitra ny ankizy mpamorona hira manana feo an' Jesosy hoe mba hitondra izy. Mais naturel moa ny madame Lola Rambao teo fa tena fanina mihitsy izy nitazona leturel tsy lastikako izy. Mena ihany koa ny tena janona fotsiny leturel fa ny gitara sy ny feo no entina ny talenta no entina andraisana anjara ho an'ny lapa. Ka misy zavatra anankiroa zany no entin' zareo io amin'ny indray alady amin'ny volana mars iny raha sitrapon'Andriamanitra dia hanao karazana journée récréative zany hoe fionam-be fionan'ny olona zay manana réservation any amin'ny Jerosalema vaovao. Zay manana réservation ny Jerosalema vaovao dia hiara-paly. Izy io dia fiarahan'ny rahalahy rehetra sy anabavy rehetra zokony indrindra ka hatramin'ny zandriny indrindra miara-paly. Ohatran'ny ahoana moa zany? Misy efitrano lehibe anankiray malalaka izay olazaiko aminareo aoriana kely ao dia hiaraka ampidery tsika. Ka ry zareo mety hira vitsivitsy no ataony fa mety entiny darira sy mahefy ny gitara iny dia manantona ny zareo hoe tsisy dia andaotsika hiran'ilay Jerosalema vaovao. Dia eo misy mihirany Jerosalema vaovao dia tsy misy etsetra zany hoe misy firalahiana be zany. Dia azonao atao koa manantona ny Lola Rambao hoe mba alaivo sary zay dia hiran'le hoe anaraka anao tsy adita ataonay sy Lola Rambao roa telo. Ry tompo anaraka anao tsy aditra eo ihany. Fampitiavana tsy mety ritra nefa natao loatravo zany masoko mipitrapitra mitora mitalavo aza vela irery zao mitady ho very isan'andro mba ho eo zay anjara masoandro. Tao amin'ny Roxy rehefa vita ny réservation any amin'ny Jerosalema vaovao dia nilazainy tao amin'ny Roxy zany tamin'ny taona 2000 fa hanaraka ny Jesosy tsy aditra izy. Vita ny réservation ny Lola Rambao, vita ny anahy nese vita Efa vita. Zay tsy anay ka tsy maintsy hitondra ny anjara. Ary ny anareo vita. Raha misy rona telo na vita ka ny daty sisa ny andrasana. Amin'io ihany koa zany no hevitra heverina Lola Rambao hoe raha voangona amin'io zany farafa kely ny 75,000 isan'olona zany hoe 3,000 ariary isan'olona. 3 alina 75,000 5,000 sy iray alina. Ka raha misy olona 10 tsika ny tonga eo dia misy 37,500,000 FMG. Olona 500 dia 37,500,000 FMG no entiny. Zany efa nyresy lahatra fa alao aloha anao hira anankiray zay sy Lola Rambao ina le izy. Ataontsika ary le hira anankiray teo le hoe za tsy ala amin'ny lapa. Ka manaona aloha ny fiomanana sy zao efa ela be tsy nideka fa vita mariazy. Ahoana fijerinao an'ito? Raha fijery lapa aloha amin'izao dia tena tsara dia tsara rehefa vita. Fa mbola maro moa ny asa tokony atao dia manentana antsika rehetra mba handray anjara daholo. Mahafinaritra raha vita ity lapy ity dia manan-tantara araky ny tenin'ny tompo. Tadidiko le hira tamin'ny mariazy alefa tsika sinao miara manao azy le nataonao tamin'ny mariazy.
vavadiko mandrakizay no iantsoko anao malalo itiaviko mandrakizay hatramin'ny farany. Jesosy kosa miran'izany aminao dia ahoana? Amen amiko zany. Ka izay vadin'i Jesosy zany ho ampakarina dia amin'io fotoana io izy alefatsy aloha ary le hoe izay tsy ala milapy e. Ona manonja asanala narikotra fonatadino tsy ala milapa. Ona manonja osa tsy ale tsy ala milapa narikotra mifofo tsy ala milapa. O asanale asanala asamale asamala mlapa o asamale asamala o asamale asamala mlapa yoa o maruro chiti chiti alale isoti ala kake yoa si alam nasia o marirewe si te alala pate sose si nu fidiko o asamale o asamale o asamala asamala mkake o asamala asamala o asamala asamala mkake yoa yoa asiwuteka 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 yoa hey 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 ya hey sauti alam kake ya hey sauti alam kake oh ya hey sauti alam lapa oh ya hey sauti alam lape oh sauti alam lapa oh sauti alam lape oh sauti alam kake oh sauti alam kake yoa la batimati oh la batimati oh la batimati oh la batimati yoa retika teka mutile yoa Jesosy mpondaitra yo Zay tsy miala amin'ny lapa ary manao hoe za tsy ala amin'ny lapa e. Raha mijery anay ianao zao a dia tianay mihitsy a hiarahira aminao, hiara hifalifaly aminao a amin'io andro izay karakarainay mpidera mba hitomboa ny fifankatiavantsika sy ny fifankazahoantsika sady fanomana hiakatra pasika io a no entina ihany koa a anampiana ny ambainday ny lapa. Hitanareo tamin'ny sary teo fa enina ny enregistrement raisiny zao zany dia miala eto dia enina herinandro miala amin'izao enregistrement zao ka dia manasa anao aho zany a za tsy ala amin'ny lapa mihitsy aty amiko ny lakile ny lapa asana ho tanteraka na tsy fa mianatra iry izay sineny amin'io fotoana io a asana ho voaverinay le hira fa tena feno ny fonay no ny fifankatiavantsika raha possible akoatra ny hiranay sineny a iny aloha mbola tena ady be mihitsy satria vo eo amin'ny andininy voalohany zay hatramin'izao nefany a fito ilay andininy miaraka amin'ny refrain valo zany ka ny refrain veriny impito a miaraka amin'ny fietsika tena sady le zavatra fa manam-pinoana zany manana finoana nareo hijery anay dia misy ihany koa zany a fanjifana ny CD hira pasika zay efa nikotrokotrehan'olona rambao niaraka tamin'ireto ankizy reto araka izay tratra zany amin'io za tsy teny hoe hira pasika firy ny vita eo
fa isakariva dia ao amin'ny olona rambao isaorana manokana izy mivady amin'izany fa isakarivo reto ankizy reto dia ao rehefa tonga ny maraina tena maivoka mihitsy ny feon'ny zareo izany rehetrarehetra zany a mba te ahitanao namana izy amin'io fotoana io mba miaraka midera amin'ny tompo amin'ny 4 avril toanim-bavaka toano fitsikitsikihana kely fotsiny dia efa milamina izay a maika moa fa miara-manatsotra tanantsika lasa vitantsika ty ho fonenan'i Jesosy miaraka amintsika dia mahavelo-panantenana fa tena ho vitany lapa any an-danitra atongavako sy atongavanao ianao sisany andrasana azonao atao no mitondra namana na tetsim-pino aza le olona tonga ao a raisina mpitiavana lehibe mihitsy taka nefa mivorianao niaraka tamin'ny olom-baositra amama dia hiaraka amin'ny mpidera indray zay amin'ity raha ohatra ka misy fanampianao mialoha fanomezanao mialoha atongavan'izay daty zay dia fa ity amiko ny lakile aza misalasala za tsy ala milapa zay